fa noho ny nitraka izy ireo vehivavy zany. Zay ny voalohany anasako anao, ary faharoa ifampahirezana velona ny mpamonjitsika. Manasa anao ampitiavana anaraka izao fandarana mahafinaritra izao. Miaraba antsika rehetrarehetra indray manaraka tsy tapaka ity fandarana isan'andro isamaraina ity, zay rahantsika mandinika, rahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Milohan'ny andinitsika izany nefa dia manasa antsika indray araka ivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay ka nahatraranay indray ity fotoana sarobidy loatra ity izay rahanay mandinika miara-mianatra ny teninao. Mamelany tsy fantanteranay ary aoka ho vita fihavanana aminao izahay. Ny fanena masina anie no arotsaka ao am-ponay mba hahafahanay mandray tsara ny teninao ary mitahia manokana ihany koa izao mpiaino, izao mpanaraka izao, izao miaraka midinika amiko ny teninao izao. Minaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Amin'ny filazantsara ny marika toko voalohany ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo no resadresantsika androany, no resadresantsika samy manaraka, mitokodinao zany no resakitsika amin'ny ity androany ity. Ary ny Korintianina voalohany toko 10 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo ihany koa. Zao no voalaza leteny amin'ny anarana Jesosy ny marika toko 410 ka ny andininy voalohany sy ny manaraka. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria ren'i Jakoba mba andeha hanositra ny vaton' Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohan'andro amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro dia nakany mifasana izy ireo. Ary niresaka hoe iza re no anakodian'ny vato afaka ny varavara-pasana isoloantsika. Ny ainga reto vehivavy reto maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro, zany hoe ny andro alady dia lasa izy ireo. Ary rehefa teny an-dalana izy ireo dia mifampiresaka hoe iza no anakodia ny vato. Satria ny zavatra mitranga, vehivavy ry zareo mavesatra ny vato. Eo amin'ny andininy fahatelo anefa dia zao ny vakin'ilay teny manao hoe ary niresaka hoe iza re no anakodian'ny vato afaka ny varavara-pasana isolo antsika. Fa noho nitraka izy dia indro hitany fa efa voakodia ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ny tanondrika izy ireo noho ny fahoriana, ny tanondrika noho ny tebiteby noho ny zavatra nitranga tamin'ny nahafatesan'i Jesosy. Fa saingy kosa rehefa nitraka izy, indro voava ilay olana izay nametrahana fanontaniana. Mahafinaritra ry mpiara-midinika amiko ny fomba fitantanan'Andriamanitra antsika zanany. Andriamanitra tsy mamela antsika ho irery, tia antsika loatra izy. Fantany ny vesatra mahazo antsika ary zany indrindra no any ampiana antsika. Zany no tsy hamelany antsika ho irery. Ny filazantsara efatra dia samy nitantara ny nitsangan'i Jesosy tamin'ny maty avokoa. Ary samy manana fomba fijery ny mpanoratra arakaraka ny fomba hitantaran'ny mpanoratra azy, kanefa dia mitovy ny foto-kevitra dia tsy inona akory fa ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty. I Paoly ihany koa dia nilaza zany ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo dia milaza ihany koa izy ny amin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Miverimberinao le maty dia nalevina dia nitsangana tamin'ny maty dia niseho tamin'ny mpianatra. Eto zany dia milaza tsara fa misy fifandraisa zany ny marika toko 410 sy ny Korintianina voalohany toko 10 samy milaza mitantara ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny zavatra hitantsika voalohany amin'ity fitsangana amin'ny maty dia ny finoana an'Andriamanitra
la izy no pahary. Ny finoanan'Andriamanitra mantsy ny voalohany indrindra ampy ahafahantsika mahazo antoka fa isy ny fitsanganana maty ary isy ny fahagagana zay azo tsika inona tanteraka. Raha inontsika fa Andriamanitra ny pahary, Andriamanitra no nahary zao tontolo zao, dia tsy misalasala isika fa manana ny hery rehetra Andriamanitra hananganana ihany koa an Jesosy amin'ny maty, satria izy no nahary izao tontolo izao. Ny zavatra mitranga eo amin'ny andininy fahaenina amin'ilay vaky teny dia zao ny voalazany teny fa hoy ilay zatovo, satria nanatona ny varavarana fasana misokatra ireto vavy reto. Dia inona zavatra nitranga? Nisy zatovo mipetraka teo amin'ny ankavanana teo amin'ilay fasana. Dia hoy ilay zatovo amin'ny andininy fahaenina, fa hoy ilay zatovo taminy azatalanjona mitady an Jesosy avy Nazareta zay nombona tamin'ny azo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa eto no nametrahana azy, teto no nametrahana azy. Niditra ny fasana izy ireo mba nijery. Inona zavatra nitranga? Foana tanteraka ny fasana. Ary inona zavatra niseho zany? Tsy ao Jesosy. Foana ny fasana, nitsangana Kristy. Ny zavatra nisy tokoa mantsy raha toka tsy foana ny fasana fa mbola nahitany faty tato ireo vehivavy ireo, dia nirodana treny teny am-boalohany ilay foto-kevitry ny fitsanganana amin'ny maty. Ary zay no nolazain'ny Paoly amin'ny Korintianina voalohany, Korintianina voalohany 10 ka ny andininy 11 sy 12 manao hoe: ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny fononareo. 11 fa raha tsy natsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny fononareo ary mbola ao anaty amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Ry mpiara-midinika amiko izao dinidinika izao, foana ny fasana, nitsangana Jesosy, nitsangana Kristy. Tsy mitombona velively zany le fanazavana nambaran'ny ireo mpisorona tamin'ny fotoanandro amin'ny filazantsara Matito 7 ny andininy 120 sy 7 milaza mantsy ireo mpisorona ireo manao hoe nangalarin'ny mpianatra ny fatiny Jesosy. Zavatra tsy mitombona velively zany, satria rehefa tonga teo amin'ny fasana ireto vehivavy reto dia efa foana ny fasana. Ry mpiara-midinika amiko, dia ampahery ianao fa velona ny mpamonjitsika. Ary izay no mahafinaritra antsika, ary zay ny antony mbola ifikira antsika isan'andro san'andro amin'ny Kristy. I Paoly moa dia nisy eo Jesosy ihany koa tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Ary i Paoly ihany koa dia nijoro vavolombelona ny amin'izany fitsangana Kristy tamin'ny maty izany. Ary izay no mahatonga antsika manao hoe azo antoka ny fitsangana Kristy tamin'ny maty. Ary zay no mbola iverentsika amakina ilay teny zay voalaza amin'ny andininy Korintianina voalohany 10 ka ny andininy 1. Ary ampafantariko anareo rahalahy ny filazantsara zay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo izay amonjena anareo raha tananareo tsara zay notoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo. Dia zao notoy: fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty no ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Nitsangana Jesosy, fanantenana ho antsika izany. Ka dia raha hiatrika ity tontolo andro ity isika androany, dia aoka anantena fa misy mpamonjy velona afaka miara-dalana aminao. Ka ninona zava-tsarotra mety mampitanondrika dia matoky fa eo izy ahafahanao mitraka indray ka mahita ny vahaolana eo amin'ny fiainanao. Dia mirary soanao indray Andriamanitra anomeanao mandrakariva ny fiadanana ho anao sy ny ankohonanao. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misaotra anao indray zahay ny amin'ny fotoana sarobidy izay nomenao teo ka nahafahanay nandinika ny teninao, ary nampafantaranao anay fa na dia misy fahoriana mampitanondrika izay teo amin'ity tany ity dia azonay atao ny mitraka miandrandranao mba azonay ilay vahaolana tsara indrindra. Ary manaraka an'izany ihany keo dia misaotra anao izahay
fa ny teninao dia milaza taminay androany fa velona ianao. Tompo, aoka izany no mampahiranay etrehanay ny tontolo mpiainanay androany dia mitahi ny mpiaino, mitahi izao mpiara-mitinykamiko izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.